Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Falmerabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity isika amin'ity talata ity. Voninahitra mandrakariva manolotra azy ho anao ankehitriny ary raisy ho fifaliana lehibe ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'izany dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra, mbola misaotra anao izay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay ahafahanay mandinika ny teninao. Ometezana Tompo, hanadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ka oka ny teninao rery-any no hanjaka ao ambonay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia fialan-tsiny fahatelo dia ny fahasahiranana. Fialan-tsiny fahatelo ny fahasahiranana omaly isika dia nijery ny fialan-tsiny faharoa ny tsy fahatakarana talohan'izay ny fialan-tsiny anankiray dia mahakasika ny tahotra. Fanehoana mahagaga ny fitiavana, ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanandraman'ny Jona tao ankibon'ny hazandrano. Ary ny vavaka nataon'ny Jona dia manambara fa voarainy tsara ny afa-pitiavana avy amin'Andriamanitra. Kanefa ny fomba tsy mampino ny aonany tamin'Andriamanitra dia tsy midika fa hiova mora foana ny fomba fisainany sy ny toetra nahazatra azy fahiny. Na dia nakany Ninive ihany izy no ny farany. Asaiko ianao mamaky ny Jona toko fahatelo ahita an'izany tantara izany. Ninonina tsy fitiavan'ny Jona an'ireo ny Ninivita ireo dia nitory tamin'izy ireo izay nasain'Andriamanitra nitoriana ihany izy ary nanaitra tokoa ny vokatr'izany. Voataona hibebaka ny olona tao Ninive. Zavatsarotra maro no nandalovan'ny Jona mba hatanteraka an'ity zavatra tsy tiany natao ity, fa rehefa vitany kosa dia tena nanome voninahitra n'Andriamanitra izy. Arak'izany ary dia tanterahana amin'ny alalan'ireo olona manana fahafoizan-tena ny asan'Andriamanitra, na dia be fisalasalana azy izy ireny matetika. Manana ny fihetsika sy ny fiheverana isika saingy tsy maintsy hampileferintsika amin'ny laharam-pahamehan'Andriamanitra izany dia ny famonjena ny very. Indraindray ny isika manana hevitra mibahana mialoha tahaka ny Jona izay manakana antsika tsy hanantona olona na havondron'olona anankiray. Mahita excuse isika hoe iny olona iny ohatr'izao zangy izao mitaky fanetretena izany ny fialana amin'ireny hevitra mibahana mialoha ao an-tsain'ireny. Mitaky fotoana sy tanjaka ara-pihetsepo ihany koa ny famitana iraka. Mety ahasasatra tokoa ny manolo tena ho an'ny hafa sy mikarakara azy ireny raha ny tena marina. Amin'ny fotoana izay mahasahiran-tsainantsika amin'ny fiainana sy ny olantsika dia toa mahavalavala tokoa ny fanohanana ny hafa ara-tsebebo. Ary farany ny fanatanterahana iraka dia matetika mitaky ny fanovana ny fomba fijerintsika momba ny vola, momba ny fampiasantsika an'izany ihany koa. Misy vola lany mandrakariva amin'ny famitana iraka na fikarakarana olona toy izany. Na fanomezana boky ary na fitaovana hafa io izay fanaovana asa fitoriana, na ihany koa fanampinana fiantohana amin'ny asa mba hahazoana fotoana hanaovana asa misionera. Na manahoana na manahoana endrika hisehoana asa misionera dia tena mitaky fahafoizana izany. Ny vaovao mahafaly anefa dia izao. Na teo aza ny tsy fahatanteran'ny Jona dia niasa mahery Andriamanitra tamin'ny fitaomana ny Ninivita ho amin'ny fibebahana. Indrisy anefa fa tsy mba niompifaliana tamin'ny lanitra Jona tamin'izany rehefa nibebaka izy ireo. Aoka izany isika haka lesona ny amin'ny fiainan'i Jona. Mba hanatanteraka tahaka ny Jona amin'ny zavatra rehetra natao ary raha mahita fa tanteraka ny fibebahana eny amin'ny toerana izay hanarana antsika dia aoka isika iompifaliana amin'ny lanitra ary koa hideran'Andriamanitra satria tsara izy. Amen. Raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'izany
teninao izany. Mangataka aminao izahay amin'ny zavatra rehetra nirahanao anay, na eny amin'ny ankohonana na eny amin'ny fiarahamonina na ireo amin'ny toeram-piasana, dia mangataka amin'ny fanahinao masina izahay. Ankahery anay ka tsy salasala izahay, tsy andry ho tavela ao anatin'ny vavan'ny hazan-drano vao tonga saina, fa tsy aro manjakariva, fa tombontsoa lehibe ho anay ny miara-miasa aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.